fa ho an'ireo solombavam-bahoaka izay nanatrika ity atrika asa ity moa dia nilaza izy ireo fa dia ilaina tokoa ny trangaha tahaka izao vitsivitsy tamin'izy ireo ary no naneho ny heviny izay eo amin'ny micro ny Marc Antoine sy Tsira Kotarson ihany. Les zavatra resana ato amin'ny PNUD aloha moa zany hoe resaka inona moa zany hoe infrastructure pour la paix et le développement dia raha izay zany no afindra amina resaka institution anankiray hoe inona ny fitaovana entina mampiatra ny zany fiarahamonina tsaratsara zany na hoe mba tsy hisy ny tension sy mifampandrosoana le institution zay ngamba le izy amin'ny antenimira manokana aloha tsy dia hitako loatra hoe azo lazaina hoe mikorotana nareo mpanao gazety ngamba ny tena manakorotana zainay fa tsy mikorotanao fa sangisangy zany fa ny feny raha ohatra raisina le zavatra voalaza rehetrarehetra teo dia hoe misy an'le hoe appropriation na sy appropriation sy ina moa zany izy fandraisana leadership na national zay zany no zavatra dadavina dia hoe fandraisana tanana aloha zany ny zavatra misy dia ny fampiresahana dia tsy fanilikilihana nizaniza dia ny fandraisana anjavanjara ny vehivavy indrindraindrindra dia ny fametrahana zavatra mary toerana na hoe maharitra zany zay ny zavatra ampitaina ka zay zavatra zay ngamba ny tsy dia sarotra loatra raha nivony antemera-pirenena. Voalohany aloha teo am-piandohana dia ny PNUD ny vehivavy parlementaire no nasainy fa rehefa mifandrisy lahatra tamin'ny vice-présidente n'Antananarivo dia nasaina ihany koa ny lehilahy parlementaire satria tsara ny fahalalana ny résolution na conflit na fandaminana disadisa na zavatra tsy milamina eo amin'ny fiarahamonina na amin'ny firenena manontolo mba ho fantatry ny parlementaire lahy sy vavy dia isaorana ny PNUD amin'izay manarak'izay zavatra efa iainantsika malagasy satria tsika moa tao anatin'ny crise nandritra ny fotoana maharitra nisy vodrodrolona sy antokon'olona sy société civile efa miasa amin'izany fandravonana disadisa eto amin'ny firenena izany fantatsika fa ny fahatongavan'izany disadisa zany dia miatomboka amina resaka politika aloha fa mety ihany koa misy disadisa eo amin'ny fiarahamonina amin'ny ny finoana tsy mitovy dia farany koa araka toe-karena dia ny hoe misy injustice zany eo amin'ny fiarahamonina ohatra hoe tsy mitovy ny figoana ny arem-pirenena dia misy olona faly misy olona tsy faly misy mahazo tombotsobe misy olona tena latadanja zay ny atongavan'ny disadisa ka ny antsika eto Madagasikara dia ao anatin'ny disadisa tsika resaka politika ny atomboany dia rariny loatra raha mba ao anatin'izany satria ny parlementaire ankoatra ny fanaovana lalàna dia mitondra ihany koa ny hevitry ny vahoaka ary miaro ny vahoaka ka miaro ny vahoaka mba hiaina ampilaminana dia tsara ny afantaran'ny parlementaire lahy sy vavy hoe ahoana ny fomba atao dia androany ny noentin'ireo consultant sy expert reo dia nampafantatra anay izy fa misy ny instrument juridique zany hoe fa lasa lalàna moa io ambony lalàna national satria ao anatin'ny vondrona iraisam-pirenena SADC io na Union africaine nanao an'le déclaration de Maseroa izy tany Lesotho nisy fivoriana tamin'ny heritaona dia nisy olo tena malagasy tany ary tsika nanome toko fa hapiatra n'io déclaration de Maseroa io dia misy andininy maromaro zany io tokony hapiatritsika tokony homena fahaiza-manao zany ireo vondron'olona sy olona vonona andravana an'izany disadisa zany eto Madagasikara ao anatiny io misy teboka maromaro ao anatin'io déclaration io zay tokony hoentiny eo au niveau parlementaire zany ho ampiasaintsika ho lasa lalànantsika dia zava-dehibe loatra zany ny atelier androany. Voalohany aloha le zavatra ilaina fa nefa kosa misy le fanerenak'olaka izy zany amin'ny zavatra sy takatsy ny eritreritra zany ny aloha dia ilaina ny fampihavanana zany satria io lahara-pahamena eto Madagasikara moa satria le olona ty zany tsy dia mahay politika dia mampisy mampirafy zany le izy fampirafesana resaka politika nefa raha tia hampanosony tany misy anao zany ianao dia ny fandeferana zava-dehibe dia sy moa zany dia mila foana zany hoe ampisy relation bebe kokoa ny mpanao politika zany tena raha ataon'izao fa fizarevako azy satria fangaro moko zahay ao hitranareo ny olona sy mitovilotra zany dia nampiarandreo atao zany dia anao zany sahala amin'io mampianatra amin'ny zavatra maro izy moa zany le atikasa betabe bositapitra moko izy ao zany fa azoko azy dia ilaina le izy zavatra rehetra zany ilaina salasala amin'izao satria considéré misy zany ny vahoaka malagasy dia tiany zany sy zany zany amin'ny zavatra araportsika fotsiny zany vahoaka malagasy zay zany tena hoe fekevitra fizarevako anazy
zany fahazoko azy ka raha de nisy averina zany lizy de ilaina zavatra sahala am'izao ahafahana ny zarevana fotony le tena hoe inona daholo ny zavatra ilaina amin'ny resaka hoe mahatonga an'le olona tsy fanaraka mahatonga an'le olona tsy mitovevitra de mahatonga an'le resaka hoe lonilony zany